Miarabantsika isa-tokantrano amin'ity aliny alahady fa efatra ny volana janoary 2024 ity. Ity no fandarana voalohany l'actualité arahanao eto amin'ny fahita lavitra matv. Voalohany indrindra dia miarabantsika isa-tokantrano amin'ny natratrarana izao taona vaovao 2024 ity. Ao anatin'izay indrindra ary dia nanasa ny filohan'ny antoko politika HVM ny fandarana l'actualité tamin'ity androany ity. Andriamatoa Rivo Rakotovao, miarabanao Andriamatoa filoha national ny antoko HVM. Faly miarabanao, faly miaraban'ny teknisiana rehetrarehetra dia faly miaraban'ny mpijery ny matv sy mpieno. Eny ary Andriamatoa filoha national ny antoko HVM. Fanontaniako voalohany avy hatrany dia momba ny fanomananareo an'izay fifitianana izay, inona zany ny andraikitra ny raisin'ny antoko HVM tao aoriana nireny fionam-be national natao tamin'ny 20 sy 20 ny volana Desambra 2024 ireny. Ia, misaotranao le fanontaniana fa mamelalo ngamby ianao anaroatran'izao fanasana nataon'ny matv zao mba hiarabana ny isa-tokantrano, hiarabana ny malagasy rehetra manerana Madagasikara eran'izao tontolo zao na amin'ny fatratrarana ny taona vaovao, ary mirary soindrindra, ary mirary fahasalamana, mirary fahombiazana ho andrehetrarehetra, ary ty taona vaovao zay diavintsika ity, zay vao miandoha tokoa anie mba hitondra soa sy fanambinana ho andrehetrarehetra, ary mba ho tojo ny isam-baravarana ny fahasalamana sy ny zay rehetrarehetra mba ho hanatsarana ny fiainana, koa dia faly miaraba andrehetrarehetra rahatran'izao taona vaovao zao. Eny ary misaotranao Andriamatoa Rivo Rakotovao, miaraban'ny mpijeritsika tsirairay isa-tokantrano. Averiko indray le fanontaniana teo hoe inona no dingana ho raisin'ny antoko HVM zany manomboka izao indrindra amin'ity taona 2024 izay taona ny fifidianana raha any tena marimarina kokoa nareo no antoko zandry indrindra nanao an'ireny fionam-be tao amin'ny fitoeran-dranomena reny. Ia, anisany mihitsy moa zany no nanaovana an'iny satria efa hita reny raha ny programma napetraky ny olona mpikarakara ny senita sy ny maro samihafa mpiara-moninantoka dia efa vinavinaindry zareo hoe amin'ity taona ity zany 2015 ity no andeha ny fifidianana maro samihafa. Amin'ny antoko politika voalazanao teo fa anisan'ny zandry indrindra, mety marina zany, nefa miezaka zany mba hijery hoe aiza ho aiza. Zay zany ny anisan'ny nanaovanay an'iny fionam-be iny, ary isaorana ny rehetrarehetra rehefa nandefa moa zany zay ny fisaorana ny mpiara-monina ny rehetrarehetra satria nahatratra teo amin'ny 500 sy 4,000 teo ny olona tonga tamin'ireny dia zavatra lehibe anankitelo ny tena nijerena tao dia ny fiainana anatiny ny antoko politika dia nijerevana ihany koa nireo atao hoe lahadinika mandeha amin'izao fotoana izao dia ny fampihavanam-pirenena sy ny fitsinjaram-pahefana décentralisation. Zay zany nisan'ny toko hoe telo lehibe no natao diniana, nefa nakatoerana lehibe mihitsy tamin'ny fotoana io ny fandiniana ny fiainana anatin'ny antoko mba hoentina hiatrehana no avy, hijerevana hoe aiza ho aiza zany zao enim-bolana fito volana taty aoriana dia manahoana inona ny rafitra, satria fantatritsika fa io dia antokon'olona tsy hoe nisy antoko lehibe anankiray mitarika an'le izy, fa olona maro samihafa zay nakambatry ny hevitra nitovy tamin'izany fotoana zany nanohana olona anankiray ho tonga eo amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena, lany filoham-pirenena le olona nitoanana dia anjara andraikitray manao politika no mijery an'ireny aiza ho aiza, mampitambatra an'ireny. Tsy dia moramora zay satria fantatra tsara fa olona samy mety manana ny lasany teo amin'ny lafiny politika, misy mbola tsy nanao politika mihitsy nefa mba fa te hiditra amin'izany sehatra zany, misy mbola vao atosika hiditra zany sehatra zany hoe zao anie, ary anisan'ny natao zany tanatin'le lahadinika ataony hoe inona moa ny anjara toerana zany antoko politika zany amin'ny fampandrosoana ny firenena, mba hahafahan'ny olona mijery hoe inona tokoa moa zany antoko politika zany raha tena mahatoko politika azy fa satria zay zany isa mba mivoian'izay hoe lavitresaka io, fa mba nisa mivoian'izay mba ho jeren'ny olona amin'ny sary hafa le hoe manao politika fa tsy leheritreretina adroadro isaky fiarahamonina vao hoe manao politika dia adroadron'ny fiarahamonina nefa ezaka lehibe moa zany ka zay ny fampijerevana atao zany tamin'ny zavatra zay natao.
Anisan'ny nanaitra tamin'ireny fionambe reny le namoanareo n'le vinanareo hoe social libéral le idéologie moa zay inona marina zany ny tena hoe ombadiky zay hoe social libéral zay satria raha jerenany teo aloha nisy nanao an'izay hoe socialisme zay raha tany amin'ny république voalohany efa nisy an'izay hoe social démocrate nandeha ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana nanao an'izay libéralisme zay nefa ny somary moa ve afangaronareo zany somary hoe métisse an'ireo rehetra zay ny fiovan'ny rafitra eran'izao tontolo zao am'izao fotoana zao ny bloc socialiste be fotsiny hoe tena hoe fitondrana de mifanjakana daholo manao ny rehetrarehetra hitatsika teo atraizany fetrany nisy ihany koa nefa mifetrana lasa lavitra eto amin'ny ilany akavanana ihany koa ianao de hoe tsy hijery afa tsy ny resaka rémunération capital fotsiny capitalisme hoe tena profit fotsiny fa zay resy ao amin'ny fiarahamoninao de resy taditritsika tsara fa elaela ny Jacques Chirac tamin'ny fotoanandro ny tenany efa nandefa ny ayahany tamin'izany ny laza hoe raha mbola mitoy zao de engeza le nataony hoe fracture sociale ary anisany mahatonga ny fikortanana amin'ny fiarahamonina eran'izao tontolo zao mpijeran'le izy ka le libéralisme zany de mamela ny ataoko hoe sehatra tsy miaka hiditra bebe kokoa avela izy satria izy ny tena mitondra ny fampandrosoana tsy vita ny fanjakana io tsy anjara ny fanjakana zany manao ny fanjakana mandamina ny fiarahamonina ara économique social sy politique ny fanjakana miezaka an'izany mametraka ny fitondrana tsara tantana mametraka fanjakana tandalana mba ahafahan'ny olona rehetra miantsehatra ary tokony hitovy ny vitana eo amin'ny ametrahana ny olona fa tsy misy hoe ty omena tombo ny privé ohatra zao na sanatrian'izany lasa avaria monopole d'état izy de lasa monopole privé anankiray zay zany no mifangaro atao hoe mifangaro izy nefa am'izao fotoana zao raha jerena ny eran'izao tontolo zao de mandeha any am'izay avela le olona mpisehatra ara économique ahalalaka kanefa fanjakana de mitodika any amin'ny social satria raha avelanao am'izao fotsiny io dia mavesatra loatra le tsindriny le resaka le tombony ho an'ny zay manam-bola fotsiny fa fanjakana tokony hiverina an'ireo resaka social reo am'izay fotoana zay de tsy maintsy miahan'izay izy amin'ny lafiny maro samihafa raha tia mitana ohatra antsika zao de tsy maintsy majerefantsika hoe mba manahoana ke zany fampianarana zany manahoana ny hôpitaly manahoana ny lalana zay le nataontsika anatin'le vina nataon'ny filohan'ny république anatin'le PGE sy ny PND le hoe misy an'ireo redevabilité sociale fanjakana zay ny andrasa iny mo ndrasa vahoaka amin'ny fanjakana mba hanatsaratsara ny fiainana andavanandro tsy hiditra tsirairayna tokantranony olona akory ny fanjakana fa ny zavatra iombonana no tokony apetraka ny fanjakana dia ny sehatra ahafahan'ny olona miantsehatra amin'ny lafiny économique milafiny politique ny lafiny social mametraka anatin'izay valabe zay izy mba tsy opefy ny olona dia mamerina n'izay tombontsoa zay ho any amin'ny vahoaka satria anjarany no mitsinjaran'izay tombontsoa zay hotrandrahana ny rena amin'ny firenena fanjakana tsy manana ny fijeriny ahafahany mamerina n'izay tombontsoa azo zay eo amin'ny firenena satria tokony mba fahijanona am'izay zany le atsika hoe ty de firenena manan-karena be kanefa jerena ny olona mahatra hiasa ny sehatra tsy miakana hiasa reo ary reo na ny avany velany indrindra ny eto anatiny tokony mena sehatra mihitsy izy averiko miteny koa fa ny fanjakana koa de tsy aintsy mametraka rindran-damina atonga an'izany hiverina any amin'ny fiarahamonina ny tombontsoa verina ho an'ny tompony vola rehetra-bola ho an'ny tompony asa fa hiverina ihany koa karama ve zany ny impôt ve zany sy ny maro samihafa mba ahafahan'ny fanjakana ara sosialy an'ny olona ho aminy mba hiaraka isan'ny atao hoe fampandrosoana mirindra sy maritra zany eto amin'ny firenena raha ho any atoko SVM manokana zao manome firy-taona eo nareo ny avy tanan'izay hoe fitsinjarana an'izay richesse nationale zay mantsy anisan'ny olana foana teto amin'ny firenena ezaka lehibe io satria hitatsika manera ny tena zany voalohan'ny taona zao fa hitatsika ny lasatra an'izay misy ezaka ngeda be zany io misy ny lavitrezaka be nefa so ihany tsika efa tanina ambin'Andriamanitra manana an'ireo arena be da be reo ka ny fomba fitantanana zany tokony arindra satria so ihany fa misy an'ireo arena reo koa tsy aintsy misy raha mijery zao tsika n'le drafitra nasionaly ny fampandrosoana io dia efa misy tetiandro any milaza n'le izy ny vahoaka nefa eo zany no ataoko hoe ny exercice ataon'ny fanjakana vahoaka mahantra be da be mahantra eto amintsika mitadiny ho an'ny isan'andro tsy maintsy misy ny valy teny zany nefa tsy tokony anakona ihany koa zany an'lay
lavitrezaka zay hitondra ny fampandrosoana maritra eto amin'ny firenena satria raha ohatra le foezaka kely no mahasoanao isan'andro dia horeraka ainy lavitrezaka satria tsisy mpijery zany nefa tsy maintsy zay zany ampifandanjalanjanao satria le olona koa tsy afaka hoteneninao mpanantenanao foana hoe am 2018 am 2017 zao le izy holazainao am'zay fa mitsy mba misy ihany ko zany asa atao amin'ny foezaka kely mba hahafahan'ny olona miasa anisan'zany zany famerenana ny asa satria hita koa zany anatin'le drafitratsika fa mba haverina hoe tsy maintsy miasa tsika tsy maintsy miasa ary ny fanjakana tokony manampy be an'zany nisan'zany moa zany le agoa io hitatsika reny fa tena betabe tokoa ny sehatrasa iforona amin'io tsy irery akory fa na amin'ny resaka fotodrafitrasa lehibe maro samihafa zay atao eto amin'ny firenena mba hitariky asa ka rehefa mba miasa le olona mba misy zany ny andavanandrony afaka mividy zavatra izy de mampiodina tsirikely an'lekonomia fa le tena le ataoko hoe le fampivoarana lehibe ho an'ny maritra ametrahana an'izay fampandrosoana maritra zay tsy aintsy misy fotoanany kely iny nefa mino aho fa anatin'le drafitra manatonga ny 2018 efa mipetraka zay rehetra zay iny ary andriamatoa rivrakoto vao iverenao kely ihany resaka le fiainana anatiny atokonareo ty antoko HVM fifidianana amin'ny volana jolay 2024 ny atoko HVM hoe voniny aiza ho aiza ny fipetrahany hoe le base eny anivon'ny distrika sy ny commune manerana Madagasikara mo hoe efa vonina zany nareo hiditra am'izay fifidianana tsy maintsy miezaka zay no vonina ina moa ny vita tanatin'ny enimbolana fito volana zay na tafapetraka zay tanatin'ny 270 district ny birao vonjimaiky ny HVM mbola misy tsy vita zany le izy na vitany feonambe zay rehefa nitety a Madagasikara zay nametraka an'ireo mbola iezahanay ao anatin'ity janvier ka hatramin'ny volana février hipetraka zao ny eran'ny district dia itoy zay andeha hidina ho any amin'ny faritra ny faritra 2020 ahafahanay miara-miasa amin'ny député ametrahanay satria anarak'izay araky ny adevitra zay natao zany ny rafitra zay apetraka ny fanjakana satria isy ny région isy ny faritany de ny any commune ametraka an'ireo zany zay ary reo nefa fa misy pakady irahanay amin'ireo député sy ny olon-dehibe tatsika ny atao Madagasikara fa mandeha be zany raha makany amin'ny faritra ianao tsy aintsy miaraka amin'ireo olon-dehibe olomanga hazomanga sy ny rehetrarehetra any ianao ahafahana manana zany ny antoko HVM tonga tao zany tamin'ny 1920 ireny zany tsy maintsy hojerena satria tsy maintsy miatrika ny fifidianana amin'ny fafito amby folo ny volana jolay imora fandresahan'ny senita efa tamin'ny conseil des ministres farany teo zany efa namafisina fa amin'ny daty io no ataony communal amin'ny mantoko politika azy ary zay moa nisany diniena laha hevitra anankiray tao amin'ny feonambe io ho inona moa zany antoko politika zany tsy maintsy miatrika fifidianana zany tsy maintsy mivonina am'zany ary zay de miezaka hivonina am'zany ahafahanay mametraka ataoko hoe nitanjo napetraka de niazahoanay maro anisy be indrindra maneran'ny Madagasikara huit zany rehefa tonga amin'ny fotoana fa zay aloha zany nitanjona de huit ny fanatanterahana am'zay rehefa ana fa miezaka zay amin'ny rehetrarehetra ho ataonay mba ahafahanay ny azahoanay maro anisy era-manerana nosy amin'ny resaka fifidianana communal mety hitaka zany nareo aveo hoe sy fandrafetana gouvernement vaovao fe raha toka tratranareo zay tanjony zay iny moa de any lehibe iny amin'ny filohan'ny république sy ny premier ministre iny mipetabe moa ny am'izao fotoana zao ny hoe tokony misy remaniement tokony hosoloana ranona sy ranona ataoko hoe iny ama avelako an'ny lehibe iny ny antoko politika manana ny heviny ihany ko fa tsy fotoana ny ary tsy ho za mihitsy no iresaka am'izay alohan'ny resahan'ny lehibe azy anisan'ny teboka ray lehibe nanamarika ny taona lasa 2024 iny ny resaka fampihavanam-pirenena zay nitarihan'ny filoha-pirenena Era-Jona Ramampianina sy ireo lehibe mpiangonana iza hoe zany toeran'ny antoko HVM ao anatin'io fampihavanam-pirenena zay moa satria inona moa no raha iverenana kely na inona moa natsangana ny HVM de ny ahafahana manamary toerana n'izao fotoan'andro zao ny hevitra rehetrarehetra manamafy ny safidy mahoaka zany satria io ary soran'Andriamanitra fa natafavoaka zany tsika satria misy anireo firenena to anatin'ny krizy ohatra tsika ady la fifamonoana ny tena seho mivoana tam'zany tsika hoe soran'Andriamanitra fa tana fomba demokratika no tafavoaka marina nisy nanahirana nandritry ny efa-taona mahery kely fa mba hisoran'Andriamanitra fa tafavoaka tam'zany tsika manamafy oronan'io mba tsy ho tonga intsony zany fanonganam-panjakana zany fa alao ny fifidianana ihany
no tonga atao tanjona zany a atao tanjona zany rehetra zany ary nisan'ny mivoian'zay zay ny HVM le filoam-pirenena laniny maro anisy io na 51 io na 70 io a zay ny démocratie rehefa lany filoam-pirenena izy a de izy zany ny lehibe ny malagasy raha misy tsy mitovy hevitra aminy eo amin'ny lafiny politika na eo amin'ny lafiny ataoko hoe fandrindrana ny fiarahamonina ary économique sy ny sisa zavatra ataoko hoe mandeha ho azy zany fa miady hevitra fa tsy mety kosa raha anatin'ny fanakorontanana na miezaka hoe androdana ny gouvernement ka na inona lahadinika ohatran'izany zany le conciliation nationale fantatra tokoa rehefa andresahanay tamin'ireny fonambe reny fa misy ratra eto firenentsika ary tsy vo tamin'ny 2002 zany na 2009 fa misy raha vo miresaka an'izany ianao de miresaka 93 izy le efa tamin'ny 93 eny tsika niresaka zany réconciliation nationale zany fa tsy vo zao akory koa ataoko hoe anisan'ny lehibe mihitsy am'izao fotoana zao ny fahasahina naseho an'ny filohan'ny république perinasa zay mety raha hafafa izy mety tsy voaterina anao an'izany izy mety mipetraka fotsiny izy hoe za tsy de tafiditra loatra am'zany fa fantatra fa misy ratra tavela ao dia tsy maintsy zay ny arahana midinikako zay de manamafy mihitsy hoe mety io ary zay ny position-nay de efa niteny foana ny filoham-pirenena no amin'ny maray aman-dreny azy no mitarika an'io zany tsy milaza hoe hevitra isy samyreny akory fa nahirana koa zany ray aman-dreny hoe alaala fotsiny hoe de anareo any zany dia maromaro moa ny antokona ohatra ny FFKM sy ny sisa mitarika an'izany dia mitarika ny filoham-pirenena zay de mametraka an'izay fa ny lavinay kosa nefa de ny fietretana hoe ho atao sehatra io ahafahana androbaka fahefana indray na ametraka teritery samihafa ahafahany iverina amin'ny fitondrana zay no tsy ekena fa raha ohatra moa le izy ifampirarana mba hampilamina ny firenena zavatra hafa zay fa raha io zay ny teny filoham-pirenena hoe tsy ho feuille de route vaovao akory ny réconciliation nationale fa ny ilaitsika io ary tsy vo zao ny resahana an'io miroso be le izy am'izao fotoana zao de davina hatramin'izay hoe aloha eo ny reo olon-dehibe nitarika atsika ireo ary zay ny mba feona alefa ny HVM hoe aloha tokoa reo olon-dehibe satria olon-dehibe ny zany filoham-pirenena zany fa tsy amperinasa ary satsika malagasy olona makatory amitsika ny filoham-pirenena de ray aman-dreny aloha reo ameny ohatra amin'ny filaminana hoe tsy zaka ny firenentsika intsony no mbola andeha hanao ady lahy atsika ny hevitra tsy mitovy zay HVM de efa miteny an'izany foana tsy voatery hitovy hevitra foana fa mifandresy lahatra manesy lahatra mibetsaka tonga ny fifidianana isy fifidianana zao amin'ny 17 juillet andray zany nofampijery hoe iza zany no maro anisy dia manao samy manao stratégie politique an'io ahafahanao hitanareo fa ny hevitra iny metimety kokoa tsy maninona zany fa zay ny démocratie misy mantsy le feo mandeha misy ireo mpanao politika sasatsasany de efa milaza fa anisan'ny takina ao anatin'izay ny fanovana n'le lalam-panorenana miombokevitra am'izay ve ny antoko HVM isan-keritaona ave atsika de anova lalam-panorenana marina mety misy manahirana atsika ny raha mahita teo ny fomba fampiarana lalam-panorenana zay tsy de momba loatra an'izay fa raha ohatra moa zay ny lany be sy ny maro fa alamina andamina atsika dia ijery ny fomba fijeriny zany ny HVM hoe manahoana tokoa raha zay ny lany be sy ny maro fa anisan'ny manahirana mihitsy io ty amin'ny tany andalam-pandrosoana hoe vao mihetsika kely de ovana foana lalam-panorenana zany en'olona 100 taona mahery tsy mihetsika mihitsy fa raha ohatra moa tena hita tokoa fa misy tsy mampety azy raha zay ny lanilaniny be sy ny maro ifaneken'ny antoko politika maro samihafa dia tsy anorandrana an'izany ny HVM raha ohatra zay ny azo firenena fa am'izao fotsiny zany zay tsy handray an'le principe hoe satria misy filoham-pirenena vaovaolany ao de andahovanana indray aloha le lampandrenana marina ho avelan'ire mandeha fa volana maromaro tsika ny fandresy lahatra tamin'ireny satria misy manahirana be le fomba fampiarana an'le izy ny eritreretina ve le izy taminanao an'le izy sa tena zay ny nitondrana azy mahafahany rehetrarehetra midimiditra anatin'le izy anjarantsika mamaly an'izany fa zay tsy afaka hiteny androany hoe ansoloa io na aza soloana io fa raha ohatra mieritreritra ny betsaka fa anisan'ny sakana mety mampisy ny tsy famarina toeran'ny fitondrana io dia afaka mieritreritra an'izany ny HVM mamatoko politika azy izay ihany koa nidirako amin'ny teboka ray manaraka ny momba ny place na ny toerana misy ny HVM ao anatin'ny anteny miram-pirenena satria anisan'ny mbola teboka lehibe ihany io nareo tsy nanolotra sy olo mavamahoaka tao anatin'ny fifidianana tamin'ireny taona décembre 2024 ireny ahoana ny fomba fiarahanareo amin'ireo député hafa amin'izao fotoana zao lalàna moa zany de mametra
ny olona afaka miditra ao amin'ny vondrona parlementaire anankiray toy ny HVM dia ny olona nylatsaka indépendant tsy miagana fa raha vao tamin'ny antoko politika izy dia voararana lalàna izy tsy afaka miditra anatin'ireny zany hoe ny indépendant zany no resena lahatra adihevitra politika io miditra misy telopolo izy amin'izao fotoana izao marina ohatran'ny antokona ihany fito volana ny teo mbola misy ny mampahita maso eny ihany hoe mbola mila fampifezana bebe kokoa nefa fijery azy koa amin'ny fotoanandro ohatr'izao tsy de isy tsony zany teny midiny zany amin'ny resaky politika fifandresen-dahatra foana ary zay foana nenay hoe naza makany amin'ny province manina dia tsy manery ny olona mihitsy zay hiditra ho HVM indrindra fa raha ny député hoe olona indépendant izy ny tonga tao mandresy lahatra azy zay misy manahirana azy indraindray dia ohatrany tsy mety aminay ty fa aloha am'izay izaka kely de miverinao ihany izy mbola afaka manao an'izay moa izy fotoana zao araky ny lalàna mifeny anatiny ao de isy fotoana tsy afaka anao an'izay intsony kanefa de anjaranay amantoko politika anay mandresy lahatra ny olona satria ireo niaraka taminay teny atsehatra nisy niaraka taminay nisy niaraka taminay nisy ary ny fandona arakevitra taminay tamin'ireny présidentiel reny fa tateo ariny izy de hoe tena marina zany fa hiaraka aminareo zahay fifandresen-dahatra zany fa tsy atao hoe toy ny taloha hoe folotoana de folotoana lasa hoe zao ny baiko teny midina de zay misy satria fantatra fa tsy zany tsony amin'ny fotoana zao na ny amin'ny HVM ary fampitondranay de tsy ohatry zany mihitsy fa misy ihany koa nefa ny fampifezana tsy ho antoko politika mihitsy ianao raha hoe samy manao zay sainy sy nzay tiany atao fa misy lalàna fampifezana ao fa ny foto-kevitra ijoroana de ny fanamafisana ny olona n'izao fitondrany zao ahafahana hiatrika ny fampandrosoana ny firenena zay ny foto-kevitra lehibe ry ambony ary ny arahana am'izay zany hoe manaona ny fomba arahana zay le voalazako teo hoe anana sehatra malalaka be zany ny député miaraka aminay amin'ny reto le fifidianana manerana Madagasikara satria izy no député tany izy no akaikikaiky mivahoaka tany reo zany no tena toko hoe allié politique anay am'izao fotoana zao ahafahanay miroso amin'ny resaka fifidianana izay le hoe allié politique zay satria somary manano sarotra foana matetika ny mampiditra lalàna mandany lalàna eo anivon'ny antenimieram-pirenena mbola mipetraka ve zany le hoe PMP le hoe plateforme pour la majorité présidentielle ao moa de filazantsika foana lapan'ny démocratie ao ary tsy adinitsika fa ny indépendant ny betsaka ny lany tao noho ny olona zany fa anatin'ny antoko na vondrona toko dia anatin'izay zany adefitra be tabe tsy maintsy resena lahatra io fa tsy afaka ntsony hoe ty misy lalàna oentin'ny ministra na oentina vondrona politika ohatr'izao de tonga de ho lany ho azy io ho sarotra ihany zany fa zay nolazaiko hoe raha za manokana de mifandresy lahatra foana zany mety misy hoe tsy ao ny fandresen-dahatra fa mety mandeha kokoa mialoha ohatran'zany zao ny resaka hoe resaka tamin'ny décentralisation na statut particulier dia anisan'zany ozy hoe mety mbola tsy ampy miamba ny fotoana lany noentina ny fandresen-dahatra na ny HVM io na ny afo io satria miahihany ny olona hoe inona koa zany sao de zao nefa ny hevitry ny gouvernement azy mitondra azy sy ny antoko mitondra azy dia mety hafa mihitsy ny heviny orinan'izy fifandresen-dahatra zany fa ataoko hoe fa lany andro le resaka hoe vo fanjakana mitondra zavatra de tsy maintsy lalina foana io dia misy aloha zany rehefa resy lahatra izy de lanina izy mbola tsy resy lahatra izy tsy lanina izy tsisy resy na maresy zany akory fa adihevitra ny atao fifandresen-dahatra ny atao ary zay mampalampany démocratie azy toko HVM zany ny mpanohana ny fitondrana am'izao fotoana nefa mbola tsy hita mazava hoe iza ny mpanohatra ny fitondrana zany hoe tsy ohatra ny mampatahotra anareo avy eo amin'ny atoko HVM ihany zay tsy fisiny zay hoe toko mpanohatra zay aloha dia tena marina zay teninao zay le manohatra de aloha izy ijoro hoe manohatra arakevitra andresako apetraka foana zany zay hoe tsy mety kosa mifanoherana hoe andeha anondrodana fanjakana anao rotaka sy ny sisa tsy mahazaka an'zany zao ny firenetsika tsy reo ny fahantrany firenetsika raha mbola zany ny atao hoe ataoko lasa fitiavatenanay zany fitiavatenany mpanao politika rehetrarehetra raha mbola zany no atao eo amin'ny adina politika fa ny hevitra tsy mitovy raha ohatra tena mitsangana le olo za zao tamin'ny anontaniny mpanao gazety tamin'le 11 décembre hoe nijoro teny amin'ny teny ny leader politika maromaro de ozy aho hoe mety io mety aminay io raha ohatra tena mitsangana reo zany mpanohatra zo fitondrany zao sadasada teo ihany mola izy hoe manohatra tsy manohatra misy hevitra tsy itovizana fa marina zany hoe tokony isy hery zany hita hoe manohatra arakevitra
am'izay ilaina ane zany fomba fitondrana satria lasa mitantana fotsiny ianao tsisy olona miteny aminao hoe misy tsy mety zao misy an'zao ilainy zany tsy maintsy ilaina foana zany tsy hoe manohatra bontolo be fotsiny akory fa ilainy zany fa zay moa manahirana eto amin'ny firenena zany am'izao fotoana zao hoe le olona tsy mitsangana tokoa mpanohatra nefa misy ary tsika anie manan-dalàna mihitsy mana sehatra miatrahana mpanohatra zay ny amprosiana ny rehetrarehetra satria ny hevitra tsy mitovy mampandroso ihany fa mifanaja fotsiny amin'atiny hevitra tsy mitovy ho anareo zany tokony hiteny mazava am'izay zany le olona izay atao hoe manome tsikera mafa ny zay mieritreritra hoe ho mpanohatra zany tsy hoe ho terena izy tsy zay kory ny tiako lazaina fa roatra zany le olona tena hoe tsy mitovy mihitsy ny foto-kevitra hitondrana ty firenena ity zay moa amiko le hoe mpanohatra ianao hoe na lafiny économique na lafiny social de tsy mitovy hevitra am'le mpitondra mihitsy ianao de manohatra ianao zany manana projet de société anao fa ianao mbola tsy eo amin'ny fitondrana zao anao zany noka mandresy lahatra satria ho avy fifidianana manaraka de mandresy lahatra ianao raha zay no tonga amin'ny fitondrana dia zao ny eritreretinay tsisy mahadiso an'izany mihitsy ary rehefa tonga tokoa ny fotoana karaha mieritrretiny olona renyle lazainareo nandritry ny telo fataony reny nohatra mety kokoa dia ho avy ny vahoaka zany tsara n'zay tiany kokoa nefa manana fotoana zany rehetrarehetra raha am'izay fotoana zay nefa fa mazava tsara le izy fa tsy ifampialokaloka anatin'le izy hoe anohatra fa tsy iseho eo manohatra dia eo zany le vahoaka tsy fantany hoe izy ary miaraka izy ny tsy miaraka am'le izy tsy miaraka arakevitra nde sa zay indrindra mahasotrany hoe miarakaraka fampiatsara velatsiany ve nareo tsy de tena hoe fampiatsara velatsia fa zay nozy a hoe zay hoe famatorana ara-politika eto amintsika satria hoe manahirana ve ny manohatra fitondrana nefa ozy a hoe miseho lalina ane am'izao fotoana zao fanoerana fitondrana fomba maro samihafa ka raha ohatra arakevitra hoe tena manana an'izay projet de société zao ianao hoe ny anay zao mifitony ahitanay azy zay tsy mila zany social libéral zany fa ny anay tonga de capitalisme fotsiny anay na zay iverany any socialisme na zao ny projet de société anay ina moa maratsy am'zany adevitra ane zany azo teto ambola tabatry ny télévision zany hoe zao hitanareo fa tsy mety ny fitondranareo ohatry zao fa zay fotsiny kosa nefa mifanaja satria misy filohana république lany eo misy gouvernement mitsangana eo misy député lany-bahoaka eo zay aloha mitondra am'izao fotoana zao ho avy ny sehatra maro samihafa fifidianana dia zay ny mba alamitsira fiarahamonina ho tonga indray ny fifidianana maro samihafa ho eo dia fandresy lahatra resana lahatra mivoaka satria vahoaka koa nefa manomboka mahita andreny tsy mitovy tamin'ny taloha tsony hoe rehefa tonga ny fifidianana de zay izy voananonaninao fa mody mandrairay eo izy fa manany heviny izy matoa raha mamaky tsika am'ireny fifidianana maro samihafa reny efa mba miova ny fijeriny vahoaka ny olona fa tsy hoe zay tonga sy manana ny metina manana ny ampy sy ny sisa iraviravina amin'ny vahoaka no tsy maintsy ho lany efa misy zavatra miova ihany io satria fa mematotra rehefa ho eny ary sy mamaraparantsika andriamatoa rivorakoto vao ianao moa raha teo sady misy mpanjakana misahana ny fotodrafitrasany fampitaovana ary ny fanajariana ny tany fanontaniako anankiray verina ve zao zany ny fampiatona andreo fanomezan-tany hoe terrain domanial izay nahatona andritra ny enim-bolana lasa teo ia tapitra tamin'ndraiky am'y telopolo desambra teo moa zany ny fepetra ny raisininy dia misy fepetra vaovao tsy maintsy natao satria io ohatrany nataonay ohatra atao ampiasana hoe ohatrany rano nytoananao io ka raha tonga de asoronao le barage de miborofaka tsisy tsy tatsony io fa nisy fepetra zany ny raisina ihany alefa le izy fa tsy maintsy ataoko hoe mandalo amin'ny ambaratonga maro samihafa ny fanapaha-kevitra fa tsy hoe tonga de fanapaha-kevitra satria tena mamay antsika eny am'izao fotoana zao dia fanjakana metraka ny fotodrafitra maro samihafa na any amin'ny mine io na any amin'ny agriculture io na any amina tourisme sy ny sisy io dia anao infrastructure ihany koa izy ny lalana sy ny sisy sao de le tany namidiny fanjakana androany io no vidinindray raha afakapitso zay zany anisy anakiray mianatin'ny fandaminana zay ny natao tanatin'izay ny bolana zay nanao inventaire hoe aiza ho aizaka zany tany-panjakana zany na hito taninarivo eto ary de misy tany-panjakana zay tokony tena raha tsy ny tany raha de lasa namidy satria fanjakana rehefa mivarotra tany de arary zatony azy ny mètre carré de rehefa aveo nefa izy ilain'indray le tany de vidiny 1 million mètre carré hitanareo fa manahirana ihany zany ka tsy maintsy dalàna zay ary am'izao fotoana zao nefa niazahana dia io ny fananantsika raha resaka tany ny resahana mandeha zao le resaka hoe projet sociaux amina resaka trano dia ireny zao mitolotratotra ny fanjakana reny am'izao fotoana zao anaovana le tanàna vaovao satria anamorana ny olona ahafahan'ny olona mba manana trano de tsisy zavatra azo nyfanjakana atao fa tsy manolotra tany am'ireo promoteur de reo mifandraiky am'le izy mba ahafahany tsy ho lafo loatra satria ny tany ny lafo be tsy omena ny zareo
pisehitra promoteur immobilier akory le tany satria hitatsika tsara re fa taloha raha lamena fanjakana 5 hectara izy dia ny 2 hectara ny azo no nasiany trano dia ny 3 hectara natao naniriry bozaka teo dia namidiny tany any rehefa nyrindrina any zay zany ajanona zay raha privé zavatra fa raha fanjakana izy zany dia natao hoe fampirarana le izy dia ataon'ny fanjakana zay ifandraisan'ireo misy tsinona amin'ny banky zao sady ame vola izy ho andreo promoteur immobilier no ame vola ihany koa andreo mpividy an'le trano ka rehefa tonga ny fotoana hoe io ary le olona rakotsy raha be no mividy an'le trano dia am'izay fotoana zay vo ameny fanjakana ny tany satria ny tany misy titre fa tsy ny trano dia tsisy tsony zany le ataontsika spéculation ao an'le kelan'izay zavatra zay anisan'izany eo any koa nanahirana be amin'ny resaka tany hitanareo reny hoe permis minier dia indraindray nefa permis minier raha tsy mifampitandra antsika mifampijerina ny permis pétrolier iarahana am'izao fotoana zao tsy maintsy mazava tsara satria indraindray mame permis minier zareo ay anatina tany efa voarara tsy azo trandrahana le izy za zany tsy maintsy arindra daholo dia am'izao fotoana zao mivahana le izy fa nisy fepetra zany amin'ny fomba fanomezana satria tatsika zoatra ny nosy be Sainte Marie reny tena saropaty be ny tany tsy maintsy mitandrina tsara zany dia tsy maintsy misy ambaratonga pahefana fampiera amin'ny zavatra zay atao zay vao mandeha le famezana fanotaniko farany ty mialony ankatony atsika ny fandarana Andriamatoa Rakoto vao ivoaka tsoatsy inona angamba fa ivoaka tsoatsy le plan national de développement intérimaire mahazo manantena ve zany tsika manantena ny vahoaka am'izao fotoana izao fa mba hisy zavatra kely ivoaka am'ty taona 2024 ty reny ny le plan national le PND nefa tamin'ny novembre atsaraina foana io azadiny nefa satra moa no miteny raha tamin'ny taona 2002 ne 2005 vo vita amin'ny mapy maro ny hoe maikitsika izao satria latsaka terena ny firenena nefa tsy de mora ihany koa nefa no manangana an'izany fa matoa tonga tamin'ny décembre reny fanampiana aide budgétaire reny aide budgétaire fa tsy ihanina efa nahita an'iny zany le olona dia atsaraina tsikelikely iny isy zao le ataony hoe PMO le plan de mise en œuvre le anina fa nalina tamin'ny conseil de ministre farany teo hoe amin'iny ahitana chiffre sy ana rehetrarehetra satria ny ary politique stratégie globale zany le miboaka ary hoe inona daholo secteur CHS etretina ahatonga atsika any amina croissance zay apetraka tsika eo zao ny tanjona reny zany no mivoaka eo dia ny anjaranay aty amin'ny ministère mampifandraiky an'iny amin'le secteur any amin'le ana sady tsy hanao hoe de ty amin'le secteur aty tsy hijery mihitsy an'le izy donc fampiankina teo zany le izy dia am'izao fotoana zao efa vita le izy ary afahatsika tena miroso satria nareo mpamatsy voly reo ary tsy afaka nyroso mihitsy ihany koa izy raha tsy mifamahita an'ina inona kay le tianareo atao inona lalana inona ny tianareo ale satria zay ny azy zay ary zay ny tsara kosa nefa fa tsika ny tokony manome hoe retony anay ny eritretinay fa tsy hoe ny olona avany velona nde laza amitsika hoe ity amenainareo ty amenainareo tsy de hity loatra angambzay anatina politika eny ary zay ihany koa no fanotaniko farany mbola manana ambara ve anao mananafatra ho ampijerintsika am'ty alina ity ny fisaorana no atao betsaka ary mamerina ny izay ataoko hoe toky rahatsika manao zay satria tsy mora manarina ny firenena mora be ny raha alaina ohatra zao hoe tapaka ny agoa tamin'ny 2009 tapaka ny famatsina tamin'ny 2008 mora amin'ny firenena mihitsy ny manapaka an'ireny fa mifamerenana an'ireny mafimafy ka atsika zany tokony miara-misalahy na tsy mitovy hevitra ary mba farafaratsiny any am'izany tsika nitovy hevitra hoe mila an'izany tsika irahantsika fa ny fomba fantanterahana azy moa zay mitondra koa mino afa ty taona 2015 ty dia afahatsika mametraka an'ireo rahany manokana an'ireo fotodrafitrasa zay efa natomboka moa am'izao fotoana zao misy ihany koa zany amin'io le resaka OIF eo amin'ny 2016 tsy maintsy amin'ty taona ty mivolan'ny taona trimestre ty zany de efa mipetraka daholo ny asa rehetrarehetra zanika zany itariky asa ho avy ny agoa ho avy ny maro samihafa mety hoe efa enitsika ihany zany tamin'ny herintaona nefa nisy fandaminana maro samihafa zay mety tsy niakina tamintsika ihany keo satria zay milazaiko hoe manapaka izy tena mety anatin'ny herinandro ty tapaka ny fifanarahana fa ny mamerina an'iny efa manana ny fomba mamerenany azy izy nefa ataoko hoe anisan'ny
miangarana ihany tsika raha anatin'izay enimbolana fitovolan'izay dia afaka sady izy nametraka an'izany aide budgétaire zany vo entsika efa nahazosika tamin'ny farafarany décembre teo fa union européenne raha tsy misy ny sampona nahazo any amin'ny banque mondiale ntsika zany efa ataoko hoe mampiseho fa matoky ny mpitondra malagasy ny mpiaramoninatiko satria zany aide budgétaire zany tena hoe zavatra hoentinao ampandehanana ny andavanandronao ka raha ohatra etretiny hoe zavatra ho lalaliny fotsiny tsisy tika ave ahoana moa ny anomezan'ny volanao ko zany mba efa mampiseho zany fa misy zavatra miroso eto amintsika tsy avaly eno eo zavatra rehetrarehetra tsy misy ny olona moa hoe ahoana le miracle la izy moa nanaovana miracle eo fa miezaka kosa nefa zay milazaiko teo hoe zay ngamba ny amaranako azy hoe anjara fanjakany ihany kosa nefa no mamaly ny andavanandro bahoaka ny sosialy bahoaka fa mijery ihany ko an'izay lavitra zay a mba fanametraka an'izay fampandrosoana mirina sy mahatro zay to firenetsika enasitraka toko ia de misaotranao Andriamatoa Rivo Rakoto vao ianao moa no filoha nasionaly ny antoko hery vaovao amin'ny Madagasikara na ny SVM ary minisy mpanjakana ihany koa misahana ny fototra fitrasany fampitaovana ary ny fanajariana ny tany misaotranao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fahitalavitra madeveta amin'ity alina ity misaotrapetsaka maveloma tompoko zay ihany koa no manakatona ny fandaharana l'actualité tamin'ity androany ity a zay rahalahy mianaka no manao velomanareo ary manasanareo hatrany anaraka hatramin'ny farany fandaharana eto amin'ny fahitalavitra madeve veloma ary tompoko